Io fotoana amin'ny fanomezana indray tsika mifanarahana an'ity fandarana Doria tiako dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy any. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana ny ramina fotsiny androna an'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fa indreny no ezanilay fampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena 8 taona latsaka 3 volana no nanaratsika nefa nanaratsika n'ity fandarana ity. Raha zaza zany fa mandeha lekôly fa maro raha hainy fa eto mo fandarana le izy inoko fa mba efa misy ihany voaraitsika na tsy dia 100 isan-jato aza. Zay rehetra vitatsika de nitahirizintsika tao amin'ny adresy YouTube. Ny adresiny de hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny am'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana afahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zarao amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao aza mianto na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM afahantsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafiny teknika zay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana any atokantranontsika tsirairay avy any dia namana njaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara ialaovantsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Io teny maiva leroa io koa misy teny fanevany anareo pondonompo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany marambitsy miranga tany terahan'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory voko ndaotsika ampionjo fa zaka tao tsy egnara zay le zana teny fanevany zanam-pandarana. Ny mibana zanam-pandarana dia fakasitrahana n'ilay fandarana fanamariana raha misy de miampy ny teny fankahirezana koa mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko de ho tononoko ianareo sy ny toerana misy anareo. Mama Rose zany district Mahajanga 2 Fokotany Belobaka Atsaboka secteur Ambato Falia. Mazava adresina Mama Rose. Zandro be amin'ny tanàna. Izy tsy nanonona fa haiko izy Zandro be amin'ny tanàna. Ramanakavana mpanoratra tononkalo izy io ao atsara mandroso ao mifampiresaka lava be tamiko de nakasitrahako le resaka ny resahany fa de makasitraka anao Ramanakavana Zamabiby Antsiatatoraka tsy haiko tsy de mazava tsara Zamabiby. VN la io famaky an'izany Antany Malandy tsy de mazava aminakah koa fa de zay le izy. Dominika io tianay amin'ny complexe sportif ao Gino Abe Moramba maro ny tanàna tsy de mbola hitako mihitsy amin'ny place jiaby teny. Sidonie mivady maraba reo mivady ny tiarindreo tena nanao raha ty. Marovoay karteny tsy majao Madiro Ben Denis. Donc mazava adresy olo any direct mahay azy. Babany Stéphanie Akazo Mananara maraba babany Stéphanie malaza anao amin'ny place io donc. Ery Ambolomoto Marovoay babany Donneur Morafeno Ankamotra Longo be Naoda de Bismasoa Justin io malaza Amabibao Amabibao Roland Morarano Tanamifafy commune Ambalakida district Mahajanga 2 taratasy very amin'ny fa postany eto ro tsy miasa. Zamansila Fokotany Beantsiva secteur-ny Ankorosy commune Katsepy district Mitsiny mazava adresina Zamansila. Zay ndray zany anareo nandefa SMS taty amiko akasitrahako enina tsy nandefa koa aza
fa manaraka an'ity fandarana ty tena ankasitrahako. Teny fanamariana amin'ny fiainana ilaina ny manabe vony fahalalana zay fanananao io. Raha tsy zany miena izy io satria fiainana fianarana. Izy tsy mijanona mampianatra anao nefa tsy mianatra. Ka izay eto amin'ity fandarana ty izay eto zany tsy mampianatra fa mizara vakivakim-piainana zay nolalovanay amin'ny mahazoky olona zany. Mba ho tena ho an'ireo zay solafaka sy tsy mahita lalakombana amin'ny fiainana. Fa sanatria tsy miteny olona zany, fa raha sanatria mivava misy mahatohina anao any am'izay voalaza eto, tsy mifanandrify am'izay voalaza eto, ny any aminao. De fanaovanay azafady bavata be boko mialatsininy enty zay. Teny fankahirezana. Ty indray ny teny fankahirezana ho zaraiko aminareo. Amin'ny fiainana ady no manana sehatra maro ny sady mamefy atsika olombelona amin'ity fiainana ty. Zay na tonga le hoe ady-piainana mitondra amin'ny fahatsarana. Fa aza vela andavo anao ny ady-piainana sedranao. Aza mitondra harerana aminao, aza mitondra hakiviana aminao. Fa miezah mandrakariva, mijoro foana amin'ity fiainana ty. Tsy irery anao raha toka mitalao amin'Andriamanitra, mitalao amin-Dragnahary. Amin'ny fiainana miezah ho toy ny masoandro. Tsy mba kivy fa mizara zay ananany amin'ny mpiarabelona. Amin'ny fiainana meteza ho voninkazo maneho hatsarana amin'ny mpiarabelona, amin'ny fiarahamonina. Ka na akasitrahana ianao, na sanatria mivava tsy akasitrahana ianao. Sik'olombelona natao hifanampy amin'ny fiainana. Ary zay indrindra ny tena sitrak'Andriamanitra amintsika olombelona ambon'ity tany ty. Iombako manana koa fifonany any sety. Na ianao zay mieno mety tohina de fa mifona zao. Mifona koa zao amin-Dragnahary. Raha misy diso tsy pela amin'ity entiko hitondrako an'ity fizarana fahendrena aminareo ty. Mba hitoetra hipetraka amintsika tsirairay aby dia averina tsika sady fomba mifandarana lay loha hevitra narafintsika farany teo. Mialohany anarahantsika loha hevitra vaovao. Tsinjo-pahatanorana zany no narahantsika farany teo. Fa raha tahinika lina ianao mba te ifampiresaka tsika, ty ny larana ifandraisantsika. 034 84 759 82. 034 84 759 82. 032 44 759 83. 032 44 759 83. Zany hoe le 759 tsy miova. Fa raha 34 izy de 84 mifarana amin'ny 82. Raha 32 izy de 44 mifarana amin'ny 83. Zay zany natadiavantsika azy. Tsinjo-pahatanorana amin'ny fiainana anisan'ny sokajy taona irin'olombelona velona rehetra ambon'ity tany ity ny fahatanorana. Ary ny tsinjo-pahatanorana no mamaritra ny fahanterana. Io fiainam-pahatanorana io no misy masotsivana zay manavaka ny olona tsirairay amin'izay tohim-piainany. Indrindra fa fiainam-pahatanorana misy ankehitriny izay ihany antsika amin'izao zany. Satria samy amin'ny safidiny, satria samy amin'ny fanabeazana azo ny tsirairay. Nefa azadino fa na inona atao amin'ny fiainana tsy maintsy misy ny farany. Bezara Ernesta, izy no fanevan'ity fandarana ty, izy ny teny hira faneva zany. Izy no efa nodomandry, engany mba azo manintsinitsy any. Fa ny afatra navelany de hoe misy farany raha jiaby, izy ny ramoko io. Tsy maintsy misy ny farany. Ary zay vita amin'ity fiainana ty, tsy maintsy lasa tantara. Zay le tantaram-piainana. Ary amin'ny fiainana, ny tantara tsy maintsy mitsara. Mety ataonao amin'ity fiainana ty, tsarainy. Sanatria mivava, tsy netiny nataonao tamin'ity fiainana ty, tsarainy. Lalam-piainana roa ireto, ny tsy maintsy safidianan'olona amin'ny fotoam-pahatanorana. Voalohany, na ianao mifaly avanja, mandany ny amaminy fahatanorana dia mangataka andro foana, mangataka fotoana foana na amin'ny fijerenany ho avy amin'ny fiainana. Fa rehefa tonga zany fahanterana zany dia ho hitanao eo foana ny anaovana azy. Zay ny any aneritreritrao.
faharoa na ianao tsy samy manao filibana amin'ny fotoam-pahatanjorana zany hoe matahotra mitsambika mikipy mandany amin'ny fotoam-pahatanjorana fa mba lina ny mitsinjony ho avy mba ho tonga amin'ny fahanterana tsaratsara kokoa. Tsy maintsy misafidy amin'ireo ianao raha mbola tanora ihany koa ary zay no manavaka ny olombelona rehetra amin'ny fahanterana satria malalaka ny safidiny tsirairay amin'ny fotoam-pahatanjorana ary malalaka koa ny safidiana amin'ny fiainana ny tsirairay ny tsy hitovy amin'ny fahanterana misy olona lasa mpangataka, amin'ny fahanterana misy olona lasa mpanome. Na izany aza ireto misy lalan-tsaina, ireto misy torohevitra, ireto misy tolo-tsaina ho zaraiko aminareo mba ho tsinjo-pahatanjorana satria kodiara-tsarety ny fiainana. Ho anao zay efa naomby amin'ity fiainana ty, tandremo avako aby, aza mba manao tsinotsinona ny hafa, ataovy tahaky ny tara-pahazavana ho an'ny hafa ianao amin'ny fiainana satria fiainana kodiara-tsarety. Satria tokony hanana filaminana anaty ny tanora, zany hoe io moa le tson'ny teny vazaha hoe la paix intérieure. Tokony miasa mba hitovizana amin'olon-drehetra. Zay eto tsy miteny hoe mitady asa, fa tokony miasa satria maro amin'izao ny tanora laha ny andro mitady asa satria tsy miasa. Feny de zao. Tokony mahay manira-tena ny tanora amin'ny fiainana. Na tsisy asa hoe hikaramaina fa rehefa miasa anao amin'ny tranonao ao de mahita vokany foana. Maro amin'izao ny tanora mahavita milalao nefa milaza fa tsisy asa. Manana finoana amin'ny fiainana. Na inona ny finoanao fa mila mahatsiaro an-Dragnahary olombelo jiaby ambony donia ty. Aza diny fa amin'ny fiainana ny olona tsy manana finoana de tahaka ny lakana tsy misy fanary, tahaka ny sambo tsy misy GPS zany. Zany hoe mandeha tsy misy direction, mandeha gaona hoe ny sasany. Velona, miaina fa tsy manana tanjom-piainana. Ratsy zany. Amin'ny fiainana zavatra mba ekensaina no atao amin'ity fiainana iainantsika ty. Mba hahatonga anao tsy haniry ny fiainan'olo-kafa. Feny de zao. Manana faniriana amin'ny fiainana. Mba hanananao tanjom-piainana. Ary zany no miteraka sy mitondra hafaliana ho anao ane amin'ny androm-piainanao rehetra. Amin'ny fiainana, isaka mifo maraina ianao, mifoaza miaraka amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny tanjom-piainana. Amin'ny fiainana, ezao vitaina hatramin'ny farany zay rehetra ataonao, fa tsy hoe nataotaonao kely, boko anao mijanona, ataotaonao kely, boko anao mijanona, joya, tsy mamomby anao. Amin'ny fiainana, ilaina ny fahatokisa-tena. Ninona tranga miseho amin'ny fiainana. Aza esorina, nafafana, antsaina mihitsy zany atao hoe tanjom-piainana zany. Anareo tanora am'izao nge maro ny manana hevitra tsara amin'ny fiainana. Tsy digny hoe koragnandraka projet mamy ala fotsiny anao nefa indrisy fa mijanona ho hevitra fotsiny zany fa tsy mba raha anasa. Tena mampalahelo. Amin'ny fiainana ilaina ny fahavononana indrindra fa amin'ny ara-tsaina, amin'ny ara-batana, indrindra fa amin'ny ara-pinoana. Amin'ny tanjom-pahatanjorana amin'ny fiainana mba hisiny zany atao hoe fahombiazana dia ezao ny fikirizana am'izay rehetra atao amin'ity fiainana ty. Aza diny fa tanora ianao indray mandeha ihany amin'ny fiainana ary tsy maharitra io amin'ny fiainana, malaky fiainana ty. Fahatserovana ny fahatanorana no mibana maharitra amin'ny fiainana. Nefa mbadika an'iny ange fanenenana raha sanatria mivavaka ratsy no maro. Koa deny zao mbola tsy tara anao zafiko, mbola tsy tara anao zanako, mbola tsy tara anao zandriko, fa manovà. Tsinjovy ny fiainam-pahatanoranao. Amin'ny fiainana velona ianao ndray mandeha ihany. Fa raha tanora tsara fiary ianao, antitra anao migoka filaminam-piainana. Fa raha sanatria mivava na diny lela tanora ratsy fiary, zay le hoe maka kitay fotsy volo mandra-pahafatiny. Ary zany ny tena loza. Ny tena loza amin'ity fiainana ty tanora zafiko, zanako, zandriko,
ianao hitangorona ny fahoriana mandritra ny androm-piainanao, satria zay homanitsika androany ane no avintsika rapitso amin'ny fiainana, akafizo ny fotom-pisainana anao tsara hoentina miaina, mba tsy ho tonga faniriana ny fiainany hafa, satria tsy tokony hisy anenina zany amin'ny safidiny olombelona tsirairay ambonyity tany ty, sady zay ny nitondranao amin'ny fahalavam-piainana mba ho lava velona amin'ity fiainana ty. Fehiny de zao amin'ny fiainana, raha zaza ny belalao de tokony ahitsy atsiaro ny fianarana mba hahatonga ny fahatanorany ho feno fanomanana amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana, raha ny tanora ny beriaria de tokony ahitsy tsy hanadino ny fahanterana mba hahatonga azy tsy ho fonosiny fahanterana feno fahantrana, azafady, mba ananany taranaka avy aty afara hovoanina am'izay fakatahaka an'izay navelany, ary antitra tokony tsy hanadino fihavanana amin'Andriamanitra zany. Maro amintsika antitra manadino fihavanana amin'Dragnahary. Afandeha any koa mifampijery azafady, mba ho fanomanana amin'ny fiainanao any akoatra, tsy injovo foana amin'ny fiainam-pahatanorana. Fanekena tokony atao mandana de ny malaina, fa rehefa mazoto tsy afaka koa. Maro zany antena zao mba te hianatra, aya koa raha apetraka anao amin'ny tananao havanana fa tsy hitany tananao havia, ay marana metrako ay lekôly ay am'zany. Tsy fanao ny mitsiriritra amin'ny fiainan'olona, amin'ny zay rehetra tafita, maaiza manomana ny ampitsonao, maaiza mionona amin'ny anjara amin'ity fiainana ty, satria zay no endry pahendrena mitory fahaizana amin'ny fehetena. Anao raha vao tsy mahafehetena amin'ny faniriana, anao tsy endry. Anao mba hainao mananomana ny fiainany tsara iny, anao maniry boraka raha io to anao ta tsy nanomana, anao fa tsy hoisy fahendrena koa zay. Izay ihany koa no mametra ny sitrapo adala. Hainao fa adala anao amin'ny sitraponao, satria anao tsy nanao raha, anao mila maniry olo iny amin'ny toe-tsaina mahay mionona amin'ity fiainana ty. Tahaka zay na rahantsika farany teo fa velabelaro. Fiemorana ngeza be nisy teo amin'ny sotoavina malagasy. Tsy haiko na manaiky anao, tsy haiko na tsy manaiky anao, fa zay ndray no entiko androany. Fa raha misy ny tsy mifanandrify aminao, zay voalazako eto, efa any aminao zay ny larana ifandraisantsika. Fiemorana ngeza be nisy teo amin'ny sotoavina malagasy. Amin'ny fiainana tsy misy firenena, tsy misy fomban-drazana zany. Tsika manko mety tsy miboaka de tsy mahita an'izay fa mafisinay amin'ity fandarana ty zay. Enina ireo firenena zay lazaina fa hoe tena mandroso ara, satria amin'ny fiainana ny fahiny no mandrafitra ny tantarany ankehitriny. Zay nge io fiainana io. Ary zay no kofe mamatotra ny fanajana ny fahiny sy ny ankehitriny. Zany hoe ny zokiolona sy ny zandriolona. Ity misy fahanamarinana kely ho antsika malagasy rehetra. Ny taolo zay namorona sy nampiasa ary namelo maso an'io oabolana malagasy io, de saika olona tsy mahay nanoratra, saika olona tsy nahay mamaky teny avokoa. 300 taona lasa zay, tsy mbola nisy sekoly fianarana, tsy mbola nisy trano fiangonana, tsy mbola misy boky voasoratra zany, tsy mbola nisy mahay namaky teny, sady tsy mbola nahay nanoratra ny taolo malagasy. Fa rehefa tonga ny fandrosoana ka niditra amin'ny fianarana moderna, zay nitondra an'ireo rafitra vahiny samihafa avy any velany, dia fahaizana manoratra, fahaizana mamaky teny, ary dia izay ny tena nilofosantsika malagasy, ary tena natao vaindondra raha mihitsy teto amin'ity firenena malagasy ty. Ka nambara sy nilazaina miaziniazina fa izany ny fandrosoana sy dingana lehibe indrindra. Marina, tsisy maharatsy an'izany. Fa izany fandrosoana zany no tena
nitondra antsika tanatin'ny fahaverezana indrisy anifany. Ary rehefa nahay nanoratra, rehefa nahay namaky teny sika malagasy, tsy nahay nampiasa sy nanoratra tsony no abolana. Tsisy roabolana mivoaka zany tsony. Avy tamin'ny malagasy. Ny fahaizana sy ny fahalalana, ny fahendrena very niaraka tamin'izay. Nefa ny fahendrena zay kitapo ny fonosana mitahiry ny soatoavina malagasy, zay le hoe fiemorana ngeza be nisy teo amin'ny soatoavina malagasy. Ngeza zany. Ary ny tena loza dia very niaraka tamin'izay ny fahamarinana. Fa nisoloana tsikelikely ny fomba avy any ivelany. Ny vadika niaraka tamin'izay ny fiarahamonina tsika. Nanjary fiainana ivelany sy fiainana ara-batana ny tena nomendanja teto amin'ity firenena ty. Nefa fahiny tamin'ny Taolo malagasy dia fanany olona. Zay no slogan noentin'ireo Taolo razantsika. Ny vadika tanteraka niaraka tamin'izay ny antom-pisitsika malagasy rehetra. Am'izao maro amintsika malagasy no ngoma ny fahendren'ny Taolo fahiny. Mifampanontany tena hoe nanakory matsika malagasy ty e. Mampatsiaro ny lalaon'ny ankizy fahiny zay. Nakaiza tateliko teto de misy mamaly hoe lany vitsika eo. Raha mbola mitoy le izy de vitsikino. De hoy aho hoe anjaranareo ndray mba manohy azy. Fa maro am'izao tafoloa bavany hoe mbo malagasy fo. Tsika ty mbo malagasy fo amin'ny tranga hita amin'ny fiarahamonina. Am'ilay fo tereny alahelo mafy amin'ny fahitana zavatra tsy fahita. Satria tsy fanao malagasy manapa-doha namany zany. Izy io ne lohan'ny namany ito lo kapainja miala any. Noho ny faniriana ara-batana diso tafahoatra. Am'izao fiainana tsy misy zavatra azo ekena ho marina zany tsony raha tsy misy vavolombelona. Nakaiza ny asin'ny tainombo mivadika. Fa iny ene vao mivadika tainombo. Azo alaina fa nen'olo. Am'izao fiainana tsy misy manaiky zavatra ho marina zany raha toa tsy vita antsoratra sy vita taratasy. Zay nefa zato taona razanay tamin'ny tany ty hay taratasy. Ny vadika kabary jama. Am'izao ny fiainana tsy misy zavatra azo itokisana zany tsony afa-tsy zay hitan'ny maso, voatsapany tanana, ary reny sofina. Raha vao tsy zay tsy marina izy zay. Fiemorana ngeza be nisy teo amin'ny soatoavina malagasy. Fiemorana ngeza be tamin'ny lafin'ny tantara. Fiemorana ngeza be tamin'ny mahaolona. Fende zao. Zany rehetra zany no nahatonga antsika malagasy hankamamy sy hanindraindra ny fiainana ivelany. Toy ny ara-batana, indrindra ny fireharehana. Miporofon'ny Taolo malagasy amin'ny ohabolana ny mahatokana marina amin'ny fiainana. Kabary zato teny arivo fa tokana sy iray ihany marina. Tenin'ny Taolo zany. Tsy nambalala ny marina, sarihana tokana ihany. Tsy toy izany ny any firenena sasany. Fa misy maro ny azy ny marina. Ary zay ny natonga ny firenena kafa amin'ny fiteny mazatra hoe ny marina rehetra tsy mba filaza. Zany tsy ny antsika ne, fa ny raha amintsika dia nanosolotsika ny antsika. Ary zay nanjary natakalotsika ny tena hasiny ny fahamarinantsika ankehitriny. Ny any reo Taolo razantsika reo. Vokatry zay fanefana ny marina zany efa tsy ao tsony. Efa betsaka ny manafina ny marina. Maro amintsika malagasy no mihevitra ny tenany fa izy ny mahambony azy, ny olo mandroso azy, rehefa manana fahaizana, manao kabary tsara lahatra, manao kabary tsara pasoka amin'ny mpiarabelona, ny lainga sy ny osoka. Manan-kery tanteraka. Ary vokatra an'izay fahaiza mandainga zay
sy ny fahaizana manafina amin'ny marina zay no nahatonga an'ilay fiteny am'izao ny hoe ny marina mitavozavoza tsy maleo ny lainga tsara lahatra. Nivadika ny kabary, nivadika ny araka tam'izay fiarahamonina malagasy nefa tsy azo amidy na takalo vola ny marina. Zany namelomany tolo razantsika ny fahamarinana, ary zany mahafirenena tokana mantany an'ity firenena malagasy ty. Mba tsapanao ve? Anao mieno anakay io lanjany sy asiny ty firenena malagasy ty. Ny rehareana zany zay tsy tovizatsika naiza am'izao tontolo zao. Io fahamarinana io araka an'ilay fiteniny tolo manao hoe tano ny marina fa aza midy satria ny marina no tanjaka ny osa. Tsara ny zany teny zany. Tsy azo afenina, tsy azo vilivily, tsy azo enti mandao ny marina, fa tsy maintsy ambara sy lazaina. Zay tokoa ve ny misy amitsika am'izao? Dro anjarantsika malagasy rehetra ny mandinika eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny. Misy fiteniny tolony hoe ny marina tsy ambara havana de tsy maintsy loza miantona, loza mitatao. Zany fiteniny tolo azy satria ny marina tsy mba maty am'ty fiainana ty. Koa manomboko zao de atao fady ireto amin'ny fiainana, atao fady. Raha manana toerana anao na manana fahalalana ianao anambarana amin'ny marina kanefa minimangina, kanefa minimikipy am'izany marina fantatrao zany, dia tsy maintsy ho tonga ny fotoana anisorana aminao ny fahefana zay anananao. Tsy maintsy tsy tsaka-mantatra. Ary am'izay dia homona nge anao, tsy afaka ny teny tsony hoe zinene izy io na fa joy efa tsy ao koa. Ka toy izany ny any mpandainga tena tsy tiany tolo razantsika io. Ary zany na tonga n'ilay fiteny manao hoe aleo faninena amin'ny mpamosavy toy zay mpamono olo nefa mpamosavy io toy zay fanena amin'ny mpandainga. Feiny amin'ny fiainana tsarofa ny safidinao androany no mamaritra no avinao rehetra. Androany anao mitandregnina kay koa anao misy safidy, io mamaritra ny amarainao jiaby. Zay very tantara am'ty fiainana ty tsy maintsy ratsy fiafara amin'ny fiainana. Zay very tadidy amin'ny fiainana de mandeha amin'ny lalana tsy izy foana, izy rongana ambadikany. Ka deny zao avako aby, jerevo, fantaro fa mahatonga olona samy hafa am'ty fiainana ty, de misy mikajy tahaky ny anak'Andriamaso, zany hoe sotoavina malagasy zany indrindra fa ny fahendrena entiny manavaka anao anivon'ny fiarahamonina io. Zao tsisy atao katikaty, zao tsisy atao ino fa zao le rano mandeha amin'ny pare oaindragnary manaja ray aman-dreny salama tompoko. Fafinaretana ane zany, mahafinaritra ane zany. Ary tsy maintsy misy olona mba makatahaka an'izay koa any olovan'ny taranany. Ka io hoe fa fiemorana ngeza be nisy teo amin'ny sotoavina malagasy io tsy amitsika foana, so de tsika kivy. Ambarako tantara kely anankiray nareo amin'ny hoe fahaverezan'ny tantara io. Tany Kenya vao tam'ty volana ty io tantara marina, tany Kenya io tanàna Kenya tsy haiko izy ny tena mandroso, Madagasikara sa Kenyana. Nisy olona nanao pastera izy io nitonona hoe izy ny Jesoa tam'ty volana ty io tonga de tezitra mipino rehetra nitory azy, tsy le pino amin'ny fivavahana hoentiny fa ny amin'ny tanàna. Jesosy manakory ma mametaveta finoana anao io ndro volanao Jesosy torindreo izy. De nakavoaka ianao le mpisandoka hoe ianao ny Jesoa,
de ozy izy le avokany hoe asehoy ary izy le olona sandohany fa hoe Jesosy ka ahafahana ro nitazona azy izy le sandohany izy no Jesoa sisy porofony le fitsarana jereo zany fahaverezany tantara zany efa 4000 ans nivoan'ny tantaran'i Jesosy Kristy zany hoe efa ndraiky tapisaka ao anatin'ny fony olona ny finoana azy aty amin'ny 2024 mois de février nisy ny santoka fa izy ny Jesosy de navokany tsisy profy ny fitsarana fa izy le Jesosy zany hoe mety ho raisinareo aberration hoe zavatra tena tsinitsinyavina fa azo alaina tahaka am'izay satria very ny tantara tany amin'ny tany Keniana manoloana an'le hoe Jesosy fa eto moa zany tena siko resaka de le tantara-pirenena isika malagasy mba firy amitsika mahay an'izany hoe tantara-pirenena na tsy izy rehetra aza fa na amin'ny lafiny fahendrena sy ny sotoavina fotsiny aza izy io anao lerany mandeha amin'ny pare anao miezaka satria fahavaratra fotaka be lalana tokana ihany ny fandimbiasany avy any avy sy ny avy aty havanana miezaka anao mijanona satria mba hisiny filaminana io boana tsisy mandefitra foko anao miroboka anaty rano ahafahanao manohy dianao fa no ametraka hoe reto ray aman-dreny amena lalana aloha fa aloha tsika andefitra anao joya za madala za nandeha aloha etiko ianao koa andro andeha aloha de merde anareo jereo zany fahaverezany sotoavina atsika zany nefany jere-potsiny oatra ny tanina lavona tsisy ny anarina azy raha mba miteny anao mahita ny tranga tahaka reny tonga miteny mazinga batataka ina mahogo ana maia anao niteraka anakay anao mivolanao ray aman-dreny ray aman-drenin'olonao any fa tsy hoe ray aman-dreninakay ty tanao fa very tateraka ny tantara sy ny sotoavina tsy aotsony de io moa le hoe ranomaso raraka antava any am-pony mametsovetso de zany foana vetsika fa leo zay maheno an'izao mba ho praombinantoka atsika rehetra amerina an'izany sotoavina malagasy manoloana ny fahendrena zany boribory ny am'valo tapitra ny fotoana atsika tsapako fa mahery be ny fomba entiko ny teny azy teo fa tianana ny tsara de manambara fa de anaovako azafady bavata be de alako tsy mafy ho anao zay toy tsy anao ny teneniko na zara ane tsy mahita anao za ato amin'ny studio ato ka zay sy zay indray ny androany fa mampanantena raha be ny fitahin'Andriamanitra amin'ny herina nito zao hiezaka hitondra loha hevitra vaovao makasitraka indrindra tompoko